nasaina indrindra isika mpiara-miasa teto amin'ny antenemeran-dolona ary analolamana mpanao gazety. Teny dia fiarabanitsika amin'akafo tokoka. Raha loatra tsika raha fampiarahana satria voalaza teo fa ao anatin'ny andro sarotra amin'ny resaka fahasalamana ny aina zao tontolo zao ary misy fanandrify amin'isika eto amin'ny firenentsika ihany koa izany. Ho arabay isika toko tsy maty fo manaina mbola men'Andriamanitra tombonandro eo neto. Misy ireo namantsika anatenan'izany eritreritran'izany ao tsy afaka fa ny antom-pahasalamana fantatritsika ihany koa fa namoy namana sénateur sy mpiara-miasa ity anteneran-dolona ity. Miolika isika toko eo amin'ireo mpiray tanindrazana amintsika, havantsika, namantsika, mpiara-monina amintsika izay lavo nandritra izay fotoana izay. Misy ny maramily, misy ny mpitsabo, maro, misy ny mbola mangirifiry marary. Mahatsiaro amintsika ireo manokantsika amin'izao fotoana hamaranana ny session parlementaire zao. Ilazana izany fa mbola miady ary mitady ny firaisan-kinantsika rehetrarehetra amin'izany ady atrehana eto amin'ny firenena izany. Tokolasy tokovavy lasa mihidy ao anatin'izay tokoa ny fepetra rehetrarehetra. Eny na dia nampandehana azy an'ity session parlementaire ity izay patsihivina ihany. Fa noho ny fifanarahana teo amin'ny filohan'ny republika sy ny filohan'ny antenimera-rototo no nanekena nanaovana ny session parlementaire satria raha ny amena parasalamana dia tokony tsy mivory isika. Kanefa nieritreretina fa ilaina izany mba ahafahana miaraka tondra ny anjara politika tsirairay avy, tondra hevitra hoentina andrisena an'izany faranaretiny izany. Natao nefa ny fivoriana ary tao anatin'ny fitandremana arak'izay tratra ny fiarovana mba tsy hianaka izany faranaretiny izany. Anisany andray anjara lehibe amin'izany tsika eto amin'ny antenemeran-dolona tsy mitaretana mepaka fa mbola manohy mitandrina amin'izany miaraka ireo fepetra zay raha isy ny fotoana-panjakana. Izany no ilazana fa atao trano tsy efa nileny tokotoko ka dia tsy nanaraka minonto zay eto amin'ny antenemeran-dolona amin'ny tsy maintsy nanao ny asanay kanefa tsy maintsy mifampitsinjona ny koa satria arefo eo amin'irony izany aretiny izany. Nandeha ny asa voalaza teo toko tsy hamerina ny tenin'ny namantora porteur général faharoa teo fa ny hevitra fotsitra dia mba hifanakaiky kokoa ny vahaolana hoentin'ny fitondram-panjakana sy ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina eny. Betsaka ny mpiray tanindrazana antsika no miaina ao anatin'ny mitahotra voana eny tamin'ny 25 marsa hoe mihiboka tsy maintsy mijanona any an-trano. Betsaka amin'ny mpirahamonina antsika mbola tsy miaina an'izany mihitsy. Mety misy nefa zokiolona taloloha ena tany hafa ary tsy dia miaina an'izany. Manaitry ny olona izany hoe fa ahoana fa misy. Ary nanovan'ny fotom-pisaina eo amin'olohan'ny mitahotra. Olohan'ny mitahotra tokoa mantsy tokolasy tokovavy dia betsaka ny mety fihetsiky ny olombelona anankiray fa matahotra izy dia hidiny ny trano dia tsy maninninina izy satria matahotra izy. Misy no te halala bebe kokoa, te hifanatona bebe kokoa amin'ny marina tena marina mba hahafahany miatrika an'ilay zava-doza mendiahatra aminy. Ary misy ny tsy miraharaha mieritreritra fa tsy misedra azy zany. Zany mahasarotra asan'ny fitondram-panjakana
ka ilaina atsika rehetrarehetra mba hifanesy lahatra am'izany. Teto mety aneran'olona dia nano ny asa no miaro teo so ataontsika lava ny resaka tamin'izay eritreritra hoe eto zany ny ahafahantsika mitondra toro-kevitra amin'ireo mpanatanteraka mba hifanakaiky kokoa ny izay tahotra any amin'ny fiarahamonina izay sy ireo vahaolana zay eo teo fanjakana. Vahaolana fantatra fa tsy ho ampy, tsy manana ny ampy isika, tsy manana tanteraka isika, fa zay kely ananantsika eny andao alamina, andao ataony lahara-pahamehana mba hahafahana miafika amin'izany hifanakaikikaiky kokoa ary zay tratra any amin'ny filan'ny vahoaka any amin'ny fanapahan-kevitra. Aiza moa hitarafan'ny vahoaka amin'izany toko dia anisan'izany ireo tatitra nataon'ny minisitra tsirairay avy, tsy fotoana vely akory, misy tsy fazokarozy-kevitra tatitra, tsy fanjoy ny hevitra, fa izay indrindra mba hahafahantsika rehetrarehetra me manakaiky any amin'izay etaetany mpiray-tanindrazana izay satria samy mpitondra firenentsika. Teto ny premier ministre toko tsy karitrendra indray fa to misy tady tsy mifanjoy ny fitenin'ny ministra maromaro amina ataoko hoe zavatra iraisana reny ny zanana lamina ary tsy hity zany raha tsy fanakar-hevitra. Zay ny tena nikelezanaina tamin'ity session ity hoe andao eo amin'ireo ministra tsy vita daholo any le izy satria mbola atsasa maherikely no tonga deto amintsika elatsiny amin'ireo ministra namana sasany, tsy hoe akory sanatria tsy teheno azy ny andemeran'olona fa ny fotoana ihany koa tsy maintsy nalamina araka zay niresana teo satria any misy ny fotoana tsy afaka ny asa ny arivo. Zany nafahana ny jery tamin'ireo fitaovana sy tolotra oetin'ny fanjakana hoe fanojo ve amin'ireo fihinan'ny mponina. Inona fanapahan-kevitra fanjakana ary anisan'ny tena nendrasana teto amin'ny aneran'olona akoatran'ireo lalàna fa voalaza teo dia ny lalàna mifeny teto-bola fanjakana na sy mpanitsina satria iny mitarafana an'izay safidy sy ny lahara-pahamehana ho raisy ny fanjakana mpanatanteraka. Teraka hevitra lehibe dabe izy io satria na misy ary lara manahirana tato urgence sanitaire dia mieritreritsika fa tsy tokony hiala ao anatin'ny fanjakana tandalana izany, fanjakana mandala ny fitantanana madio izany, fanjakana mitsinjo ny tombotsoan'ny be sy maro zany, ndrindrindrindra ireo marefo zay vo maika marefo tratra nylay valana retina ka namitsaitsy ny naisy ny fepetra tsy naimpoana sangisangy akory no naraisany fanjakana ny fepetra fa hoentina tokoa isorohana n'izany nefa nisy fiatraikany lehibe ara-tsosialy ary ekonomika akoatra ny fanitrana zay fa misy teo nitarafana ary natonga ny adihevitra fototra hoe inona ny lahara-pahamehana hitao ve zany, inona no ataon'ny fanjakana amin'izao enim-bolana farany satria izay nanaovana ny loi de finance rectificative ahafahana tondra tolotra bebe kokoa hiadivana amin'izany valana rehetra zany kanefa tsy maintsy any koa fandehanana apitrakana ny lafiny ara-tsosialy sy ny lafiny ara-ekonomika. Zay no miara-mipetraka ambony latabatra tsy maintsy tondrana vahaolana sotra ny rehetra sotra n'ireo manana-tanana vailleur international ny tato anatiny ny fanjakana ray manontolo zay nanaiky hiary salamy zany ka anajanona aloha an'ireo fandanina zay fantatra fa tsy lahara-pahamehana. Anisan'izany tsika tetra amin'ny antenemeran'olona ny faneketsika ny sitrapony anabangana ny telobolatsika mba hahafahana niaraka anatin'izany fitampom-pona zany ka hoentina hiseritra amaly hiaraka miray-tanindrazana neketsika ny sitrapo tsy nasitsika adihevitra sy ady varotra zany fomba fanaterahana azy fotsiny
no nasiana adivitra tetika. Fa napetrakintsika kosa nefa fanontaniana hoe hitaovy hoe laram-pahamehana to hitaovy hoe laram-pahamehana ara-tsosialy ary ekonomika ary indrindra eo amin'ny lafiny fitsaboana fisoloana sy ny fitsaboana enitsika ny kikan'ny rompitsabo tomametsiny ny fitondram-panjakana matetika olazaina aveo hoe tsy marina izy rety samy mihoatra ny fangatahana fa misy valiny ampahany any tsy maintsy mifapia misy mivitsy ny kitran'ireny akory zay ny angaviana antsika ao amin'ny fanjakana-pantanteraka fa mety antsoantson'ilay matahotra reny ary tehanana ny tsara ao reo mpiray-tanilazana amintsika zay la soran'Andriamanitra fa lavidavitra ilay reta nefa tsy mahatsapy hoe maninona no atoany aminy koa le fepetra mila fanazavana zany ary mila tohana satria voatotoana ihany ko ny fiarikarenan'izy ireny miandry izy miandry ny fitondram-panjakana izy aiza ny anjara nanaitry ny olona ny fiarahana misy alaza nataon'ny mpitsabo sy ny mpitandro ny filaminana hoe aretina ny tongako maramila bedabeda amin'ny voalohany tokoa manaitra tokoplaza tokoavy fa azontsika tsaina ray ny minitra vely raha tsy nandamina amin'ny fiarahamonina raha tsy nanery ary ndraindray ny ao amin'ny ireo maramila zandarma sy polisy ireo mba hanarahana nyreo fepetra dia mety hitaiza ho aiza sanatriava fianaka eo aretiny eo raha toa raisina tamin'ny lafiratsy ny fitsiny zany tsy maintsy miara-dalana zany satria fepetra zay sarotra mba olombelona anao sy ny fahazaranao ny manaiky azy hitatsika zao mivokany tsy tanteraka akory fa afaka miara-dalana tsara ireo rehefa mifanaja ary volazako aminy teo satria miresaka tamin'ny minisitra voalohany amin'izany dia misy an'ireo maramila maty atao hoe laterinasabitsy tratrany aretiny ihany koa ho fiarovana mpiray-tanilazana koa tsy azo fanomezantsiny zany fa zay tsy mety ho arelina tsy mety ho arelina mba hafatsika rehetrarehetra miara misavana zay tetamety-andolona dia nametraka fanontaniana maromaro tamin'ilay loi de finance rectificative hoe ireo fanaovana ireo fotodrafitrasa zay ilaina tokoa mitarabe isika mety folo taona na roapolo taona lasa rehefa natao na 5 taona lasa tena zao ve ny anaovana azy zao ve no anaovana azy ary antony anaovantsika kosa nampitombona ny kosa anatintsika na nitosa ivelany fanojo ve izany amin'ireo etaetany mpiaramonina etaetany tatsaha zay namokatra to anatin'ny tebiteby ary mana afaka volana vitsivitsy satria tsy ampy ny fiarekerena latsaka ambany ambany ny fiarekerenany a noho lay fiboana fanojo ve zany eo amin'ny safidy zay ataon'ny fanjakana hitazona any amin'ny ministèren'ny finance vola 1000 milliards fa rehefa namarika tao aminay ministre ny finance nilaza hoe ataotsika ao aloha io mpitabolam-panjakana satria tsisy malala ny rapitso amin'ity aretiny ity dia resy lavy zay tena mety andeneratony fa anaramaso kosa nefa zay satria anatin'ny asanay zany hoe aiza zany ny ampiasana n'ireo vola natao tohana mba hahafahana miantrika rasanatry loza ty dia vola tsy foroana 100 totaly be ny vola nanatsika no natokana idivana amin'izany izy moa mandehandeha zany to rehefa mazava ary tsy maintsy mifampatokotsika mampitonatsika rehefa nolazany zay fa atao ary ajaina zany fanjakana tandalana zany ao anatin'ny resaka fijerevana ny tsenam-bary-panjakana
satria atsika mpitondra dia rehefa tapotra ilay amena dia tsy maintsy kosa tsy maintsy mampisehitra maro samihafa mpitondra nireo tatitra amin'ny vahoaka sy amin'ny tokony hitondrana an'izany ka zay no mahasaroty tenay teto amin'ny antenemerandolona hoe alao manaraka an'ireo fepetra isina fanjakana tandalana ao anatin'ny lalàna fa tsy apetraka ao anatin'ny famena ara-pahasalamana daholo ny rehetra zay eritreretina fa toa afaka manaraka tsara an'ireo fepetra zay raisina ka afahatsika manazava tsara afahatsika manazava efa tonga amin'ny fotoana fa tsy maintsy misy ny bilan rehefa tonga amin'ny fotoana teo lelan'izay mety namarana anazy toko plasy toko vavy dia indraindray to tsapa fa totra ny fanalavitra ary ilay hevitry ny fanjakana sy ny mpisehatra na mpisehatra ao anatin'ny ataontsika hoe ilay secteur privé ny ara-tsosialy ny ara-économique fa tsy misy ve ny fampitokisana principe de confiance reo mpiarakely fotsiny tokony menaito entemerandolona tamin'ny 24 mars tamin'ny taonity tsika toko dia 9 cas confirmé enimpolo ny test natao dia 9 ny cas confirmé dia naka fepetra isika nanomboka ny session zay ny repérenay eto nanomboka ny session naeto talata fa 5 volana me dia 3861 test natao ary raiky amin'ny 20 amin'ny zato ny confirmé tamin'izany mbola tsy nisy mitomandra androany isika toko dia 23244 ny test 2512 ny ka confirmé ary 90 reo namony aigny tsy resahana zany reo aretina hafa zay tonga teto aminay any tatitra satria misy reo faritra zay any ajadiny toy ny resaka paludisme sy ny dengue mazava ho azy fa tonga tao ao zany fanjakana ny tsy maintsy miatriky mijery isika ny any ivelany misokatra tamin'ny premier jeu ny espace Schengen ho ana firenena ankoatran'izy ao anatiny zany dia ho ana firenena vitsivitsy rehefa jerena hoe inona ny critère tompoko dia hozy izy hoe rehefa latsaky ny 910 amin'ny olona 100 000 ny 1600 dia eritretinay zany fa voafehany ilay firenena ilay valanareo zany mahatonga ny États-Unis tsy ekeny satria mba lavitra n'izany ireo Amérique latine reo tsy ekeny satria mba lavitra n'izany dia nanontany tena nahitana statistika hoe tokony ho tafiditra ane zany tsika satria raha ohatra zany 1600 000 zany dia tokony efa manana 4000 akany tsika roany fa tsy tafiditra isika mieritreritra ve zany ny firenena matanjaka toy ireny fa tsy mahafehy isika na mbola tsy voalazantsika ny tena statistika marina ka mahatonga azy mieritreritra fa ao anatin'ny firenena mbola tsy afaka mamerina ny fifandraisana amin'ny satria miankina be da be amin'ireny koa ny fanarenana ny lafiny ara-économique eto amintsika zay ny antony ilazako tovako amin'ilay zay hevitra zay eto hoe tsy maintsy manana zay ezaka zay tsika ilaza ny tena zava-misy arak'izay tratra fa tsy hipetraka anaty aya akory ka toa amarin'ny olona amin'ny fomba fifandraisana lay aya mipetraka eto amin'ny firenentsika tsy tsara zany akory tsy milaza fa tsy hoe tsy miezaky tsika fa tsy maintsy mila ezaka dia ka dia misy parately zay tokoka tomentemerandolona ianareo namana parlementaire ianareo amin'ny gouvernement ianareo namana ao amin'ireo ACDD CNIH ary ny CFM CNIDH fa toko sy ny CFM fa hiary salama zany satria zao isika mitady firaisankina firenentsika to eny konzopolatsika président ny CFM anisan'ny tenan'izay hoe zao isika dia tokony amseho amin'izany firaisankinantsika zany zany fihavanana zay ranantsika zany hoentitsika mandresy
zany indrindra no anisany tsy dia nitondranay tsy hoe zavatra maivana akory fa misy lalàna ihany tsara ny ilazana zany eto am-pamaranana. Misy ihany ireo lalàna zay nieritretinay fa tsy mifanojo na mety mola tonga ady hevitra be da be eto amin'ny firenena atoro-dalàna rantsasany mety efa lahatany assemblée nationale izy fa nieritreritry zay hoe mety mbola misy ady hevitra tokony atao lavidavitra kokoa toka gasy ny opposition no aso l'opposition ankeo maraina lay fanovana ny lalàna ny fehan'ny paky tsy hoe maivana izy ireny akory fa itretina fa mbola mitarika tokony misy ady hevitra lavidavitra kokoa kanefa tsy aleo ve aloha makany amin'izay tena lahara-pahamehana aloha arak'izay voalaza anatin'izay minitra maromaro zay mety tsy maintsy mieritreritra manana didy androany lazan'izay mba tsy holazainy olona matsinainy hoe tsy nidinina ary ninina tsy nidinina fotsiny ireo toro-dalàna samihafa fa nieritrretina kosa hoe izany dia mila atsika rehetrarehetra mbola mifandinika anatin'izany kanefa dia misy lahara-pahamehana. Farany sosialim-bahoaka zay teto mahita nimeran-dolona dia rehefa nandinidinika ny eniny DBM ny enin'ireo mpiseratra amin'izany dia nieritreritra fa zaho isika vao tokony tena ampiasa ny vérité de prix amin'ny resaka pétrole satria izay vao nisy hatramin'izay zany hoe raha ampiarina vérité de prix dia azo tombony isika mpanjifa satria rehefa mivinavinaina tompoko dia mety anelnelan'ny 5 na 300 any mety fidinan'ny vidin'ny carburant raha ohatra ampiasana vérité de prix. Misy sakanao tony filazana arina zany fa mbolananany sehatra secteur pétrolier na fanjakana dia nanolokevitra zay tompoko ary ataonay Antsoava eto hoe tsy alao ve amarinina io compte io tompoko dia alotro sa-panjakana dia mba afaka mampidina eno eo ny vidin'ny pétrole ntsika satria lavitra be ny fiatraika an'izany eo amin'ny lafiny ara-tsosialy eo amin'ny firenena ary tsika tsaina ve tompoko raha-pitsika afaka manena ny bie eo amin'ny taxi brosy na ny eto amin'ny bus eto amin'ny tanàna eto vezivezeny mampiena ny fanodonana n'ireny fitotombary ny ambanivohitra ireny ho avy ny contre saison ampiena ny lany amin'ireny machine samihafa ampiasana ny ambanivohitra ireny satria midina vidin'ny solika. Manolokeviko zay ary mbola teny an'izany fa zaka lehibe ary amin'izay tena hita mivaingana izy satria zaka ny fitondram-panjakana ny ataoko hoe ny fandaminana amin'ilay tolotra tsirairay avy eny amin'ny olona tsirairay avy nefa zay mety mahazo be zay any amin'ny rehetra ao anatin'izay ihany koa lay ikika ny ataoko hoe ny olona nanao ny tsena ambary-panjakana andritra ny fotoana maharitra azo amarinina tompoko ny compten'izy ireo fa rehefa voamarina dia appréciena ny gouvernement mba handohan'izy ireo anatin'io fahamaizana io mba handohan'ireo facture zay tavela any amin'ny fanjakana any raha misy satria zany koa ny tonga ato aminay mba hampiodina an'izy ireo ahafahany miverina indray ao amin'ny fiainam-piarena tsy ekina ny ndo amin'ny fanjakana. Zay no antso avy amin'ny ireo namantsika any amin'ny lafiny na eto akaiky eto na avany lavitra any ka aranotsika zao ny anaovany Antsoavo tompoko lazo tovavy Antsoavo mba ahafahantsika miara-misy ala amin'izany ka mba andresentsika anyity aretin'ity ny voalohany tompoko ahafahany tsirairay mba hiarina ao anatin'ny fitadiavana ary ahafahan'ny fanjakana hifantoka bebe kokoa rehefa miarina zany any amin'ireo ampahany vahoaka malagasy zay ao anatin'ny tsy fisina tokoa ka tokony tsy hoantaniny intsony tsy tokony atao statistika intsony efa maninona ianao fa tokony anatin'ny fanampiana ao anatin'ny urgence aloha ameo azy aloha le trondro hoanina
fa raha loany izy nomenao fanjonona izy efa nono fa rehefa voky izy a dia meo fanjonona amin'izay le tsy manantenanao ntsony izy rapitso satria manomboka todika any amin'ny lavidavitra kokoa izy a fa ny loany aloha dia hiala salatsika mba monjy ny mpiray-tanazana amintsika hiala ao anatin'ny fahasalamana zany zay no ena toplaso tovavy any amatoa ministre zay sotenany ny gouvernement teny zay natao iarahana amin'ny salatoko teny zay natao iarahantsika miondinatoko amin'ny fanarenana ny firenentsika ity ao anatin'ny fahamena nefa ny fahamena koa tsy mamelantsika tsy jeriny lavitra kokoa zay ny irahantsika ary ny irahantsika koa dia mba ilamina ny firenentsika satria tsisy ahita tombotsoa ao anatin'ny korotana mihitsy akory zany nefa dia mitaky ny fahaizana miena ny fahaizana manesy lavitra ao anatin'ny fitandrona fihavanana ary raro sotoko raro ny tsara ho atsika eto amin'ny antenemerandolona tsika namana sénateur toy izany ianareo rehetra zay manatrika eto mba ho lafiky ny aretina tokoa tsika moambinin'Andriamanitra ary mitondra ny teny mifankahirezana ho an'ny mpiray tandazana ray amanontolo eto amin'ny firenena sereolana tokoa tsika fa isika rehetra miaraka no miara-mandresana izany makasitraka tokola makatela tokolavy dia marako ary fa mikatona ny fomba ofisialy dia fivoriana voalohany ara-potoana teto amin'ny antenimera